Nanomboka androany kosa ny fanadina-panjakana Bepc ny totaly 13 sy 400 ny mpiadina voasoratra anarana hiatrika izany raha hoan'ny eo anivo ny CEG 67 hectara manokana no asiteny ny 14 mianadahy amin'izy ireo dia manana fahasembanana eo amin'ny fiainona avokoa nefa dia nizotra araka ny tokony izy ny fanadinana tamin'ity andro voalohany ty. Isa-taona dia ny fobem-panadinana eto amin'ny CEG 67 hectara no mampiatrano ireo kandida avy amin'ny akan'ny Marina 67 hectara mandritra fanadinana Bepc. Misa 14 mianadahy izy ireo no miatrika izany mandritra ny fanadinana izay nanomboka androany ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Izy ireo izay navondrona anaty efitranom-panadinana iray ary manana mpandiaka teny iray isaky ny taranja. Mitotaly 13 sy 400 moa ireo mpiadina voasoratra anarana eto amin'ity fobem-panadinana 67 hectara ity izay mitsinjara amin'ny efitranom-panadinana misy 720. Voahaja ny fotoana voafaritra nambohan'ny fanadinana teto amin'ity fobem-panadinana ity raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Lamina tsara ka tsy nisy hoe zavatra manokana tokony tenena fa ny surveillant moa zany mety hoe misy zavatra ohatr'itony mety misy tsy tonga kely ihany fa na izany ary lamina tsara daholo ny fidirana, ny mpianatra koa lititra amin'ny lamina nanomboka amin'ny fotoana tena izy taranja tokony tsy misy mihitsy fa ara-dalàna tsara daholo zany ny resaka convocation. Araka ny fandrindrana napetraka dia mpiambina roa ka hatramin'ny 3 isaky ny efitranom-panadinana ny manao ny asa fiambenana, misy ihany koa ireo mpiambina manao ny fiambenana aty ivelany efitranom-panadinana. Marina fa ity fobem-panadinana CEG 67 hectara ity dia socentre ny fobem-panadinana LMA, ny LMA Peflo izay sady fobem-pitsarana ny fobem-panadinana ihany koa. Ny taranja malagasy ny sciences de la vie et de la terre no natrehan'ireo mpiadina androany. Ho amin'ny andron'ny rapitso kosa dia ny taranja matematika sy français, ny alarobia dia ny taranja histoire, géographie et éducation civique ary ny sciences physique. Ary amin'ny andro ny alakamisy tapakandro maraina dia isafidianan'ireo ankizy ny taranja anglais, allemand ary ny espagnol.